ahoana marina ny fifehezana ny aretina coronavirus ny alakamisy fefatra ny volana jiona teo raha nanomboka nitatitra toy ny fanao ny mpitondra tenin'ny CCO dia hoy izy hoe amina alahelo tokoa no izarana amintsika zany fa nisy indray ny lavo ny aretina covid-19 ny avantsika teto Antananarivo izay vehivavy izy io lotsaboina teny l'hôpital ny Anosy Avaratra. Raha natsiarontsika dia omaly ny lasa fa nisy tranga positif zany nahitana tsimokaretina anankiray avy ny Anosy Avaratra. Tsara marihana moa zany fa marina fa tsy tao anatin'ilay hoe forme grave anankisivy omaly izy io fa raha ny fanazavana nentin'ny ireo mpitsabo karakara ny tompoko vavy zany dia vehivavy bevoka izy io, vehivavy bevoka ary nisy fahasarotana ny fiterana zany tsy maintsy namonjena anazy aina aingana dia aingana, tsy maintsy natao faran'izay aingana moa ny fandidiana dia misaotra an'Andriamanitra favitra soamatsara ny zaza fa tao anatin'izay dia efa sepitsepitra ilay renim-pianakaviana ary neny ombo ilay fahaseporana niaraka amin'ny fanaviana zany ka rehefa natao daholo ny fandiniana sy ny fitarafana rehetra dia nanary zareo hoe manao sao-de sanatria zany covid-19 moa satria tsy maintsy nanao détresse respiratoire zay moa ny fiteny azy zany nilana oxygène mihitsy nasiana intubé ny marary io nasiana karazana fantsona zany tao amin'ny fototenda ahafahana ampidirana ny oxygène anatiny zay moa hoe détresse respiratoire aiguë grave satria tena forme critique tokoa izy io dia nanao prélèvement zareo rehefa nanao ny fitiliana singa izy ny tarafina PCR zany dia iny nivoaka omaly iny moa zany hoe positif fa tompoko vavy moa zany dia efa namoy ny ainy tao alohan'ny voany ny résultat iny. Izahay dia miombona lailo amin'ny fianakavian'ny maty ary indrindra ireo zanany mahatsiaro manokana azy ireo sy ireo reniny izay nindosiny fahafatesana noho ny aretina coronavirus amin'izao fankalazana ny fetin'ny reny izao. Mafy tokoa an'ireo vady aman-janany ny fahatsiarovana ireo reny ary angina tokoa ny tokantranon'izy ireo amin'izany. Raha atao jeritodika ihany koa ny tatitra omaly zoma fa 5 volana jiona dia izao ny voalazan'ny profesora Volontina Anta-Marie Daniel. Dia rehefa tambatra zany ireo isan'ireo tranga vaovao dia 720 fito Tomasina 5 Antananarivo 3 Toliara 3 Tolanaro. Dia momba ny sitrana indray satria izay koa dia anisan'ny resantsika isan'andro san'andro eto dia mahafaly foana ny mizara amintsika indray fa misy ny sitrana anankiray olona izay nitsaboina tao amin'ny hôpitaly be Filatanana. Ny forme grave ihany koa dia iny koa zany anisan'ireo fampizarantsika eto koa dia mijanona sivy izy ireo fa eo amin'ilay fitsinjarana no miova kely. Nisy marary anankiray atao anaty forme grave zany misaotra an'Andriamanitra fa tafavoaka izy tany Tomasina enina zany sisa ny forme grave arahanao amin'ny hôpitaly Morafeno Tomasina kehitriny fa ny Be Filatanana ny tombo iray zany anankitelo ny forme grave arahana amin'ny hôpitaly Be Filatanana zany amin'izao tsika amin'ny teny izao. Isan'ireo namony moa zany dia mijanona ho anankifito. Dia zay zany ireo taremarika vaovao ifampizarantsika amin'ity andro an'ity. Izany hoe tsy mitsaha mitombo atrandy ny isan'ireo olona mitondra ny otrikaretina coronavirus eto amintsika ary tsy ho ela dia hotratra ilay isa 10. Araka ireo taremarika ireo ihany dia betsaka ny fianakaviana ny voatery misaraka ka tsy afaka ankalaza ny fetin'ny reny. Maro amin'ireo olona ny mbola tsaboina izay irarinay fa hasitranana atrandy. Ny renim-pianakaviana tsy afaka ankalaza izany fety izany miaraka amin'ireo vady aman-janany noho ny fitsaboana tsy maintsy atao. Ny tsapa mantsy dia tsy voafehy ny fiparitany aretina loatra amin'izao na dia nolazain'ny filoham-pirenena aza fa voafehy. Ny any Tomasina aza moa dia miaramila maro no alefa any an-toerana fa tsy fanampiana ara-tsosialy. Ahoana marina e? Ny paikady entina miady amin'ny fiparitany aretina ve no tsy matotra? Raha ireo mpitsabo sy ireo mpiasan'ny fahasalamana ny tokony ampiana sy hotoanana dia ny dokotera tokony anampindray no samborona ka entina ty Antananarivo. Izany ve no mahamaika fa tsy niady amin'ny coronavirus ny olana dia miatrika fahasorenana ary ny afara tamin'ny fifandonan'ny vahoaka sy ny miaramila ny fisian'ny mpitandro filaminana marobe any Tomasina. Momba n'ilay herisetra ny anjata tamin'ilay tovolahy nisy nidaroka omaly tany Tomasina iny. Raha tsy ahivina dia nisy savorovoron'ny tranga omaly tany Tomasina ka tovolahy iray no niara-nidaroka tamin'ny baton. Namoaka fanambarana vetrany ny polisy-pirenena mikasika ity raharaha ity ora vitsy taoriny ny savorovoro. Voalaza moa fa mpitandro filaminana ny tondraka paifotsy
no nidariko any ity tovolahy ity. Nanambara tao anatin'ny fampitambavao ity kosa ny mpitandro filaminana fa bato mainty no ampiasain'ny polisy-pirenena. Mbola mifamafao be araka izany ny vaovao tena marina ka andrasana ny toy ny tiraraha ity sy ny valany fianadediana tena marina. Hoy mantsy ireo olona avy any Tomasina mikasika izany. Tsy manda velively zahay amin'ny nandefasanareo ireo bataillon nandeha antafika any Tomasina raha ohatra ka andeha hampandry fahalemana ny vahoaka ny tanànany, raha ohatra ka hanampy ireo dokotera mpiasa ny fahasalamana mba ahafahantsika miady sy miatrika nyity valanaretina Covid-19 ity. Fa kosa raha ataonareo ery mpamoretana, ery ifampiororona ny vahoaka noho ny zavatra nitranga afaka maly tao Tomasina, dia lazainay kosa fa meloinay tanteraka izany fihetsika zany. Tsy atamatavy akory no faran'olo indiscipliné, tsy manaraka ny lalàna. Fantatra mitamatavy zany valinaretiny zany, fantany zany, fantany maharary azy. Kanefa kosa raha hampiarahany amin'ny erisetra le izy hitranay hafahafa ihany. Noho ny tsy fandraisana fepetra fanampiana na ny mesure d'accompagnement nandritra izao famehana ara-pahasalamana izao dia maro ireo fianakaviana no sahirana. Eny, fa na dia ny fitadiavana ny sakafo hanina isan'andro aza tena manahirana. Ny any Tomasina moa dia mbola ao anatin'ny confinement tanteraka amin'izao fotoana izao. Sao dia variana loatra amin'ny kajikajy politika ny mpitondra, ka ireo tena filan'ny vahoaka indray no adino mba eno ihany ny fitarenana avy any Tomasina. Fa maninona rehefa vahoaka ny Tomasina rehefa vahoaka malagasy no mitaraina nona sy laona mosary amin'izao ohatra ny tsisy fandraisana andraikitra hita hoe mivaingana fa dia ohatra lalaovina amina politika amin'izao fotoana izao. Antsika zao miara mahita hoe aiza ny tsena mora eto Antananarivo, aiza ny vary mora, aiza le fanampiana tosika. Io zany zay mba iangaviana amin'ny fanjakana mihitsy hoe aza lalaovina ao anatin'ny aretina ilay vahoaka malagasy, fa mba iangaviana kosa hoe ataovy le magnarahara hoe rehefa izy no mitaky dia mahazo eo, fa rehefa nivoaka ny Tomasina no mitaky hoe vonjeo zay fanaona ohatra hoe tara ilay fandraisana andraikitra. Vokatra zany dia maro ireo tokantrano no tsy afaka mankalaza akory ny fetin'ireny satria na ny vola enti-manana anaovana an'izany aza tsy misy akory. Amafisina hiatrany fa maro no mitaky ny mangarahara amin'izao fitantanana ny krizy ara-pahasalamana izao. Fa inona marina no afeniny? Gaga mantsy ny vahoaka raha naheno sy nahita indray tamin'ny gazety iray teto an-toerana fa mangata-bola any amin'ny FMI ny ministry ny vola. Fa ahoana marina? Efa lansahady ve ireo vola be mahatratra $420 natao ina daholo ireo vola be ireo satria tsy hita mihitsy izay tena fiatraikany tamin'ny vahoaka. Ny mpitsapo aza moa dia mbola mitaky hatrany ny mba anampina azy sy arovana azy ireo amin'ny asany. Ny ao Tomasina dia efa hita fa sahirana amin'ny fitadiavana toerana ametrahana ireo marary. Tena manara-penitra araka ny fitiavan'ny mpitondra azy ve ilay toerana misy ireo lit superposé ireo. Ny sasany aza efa nieritreritra fa ilaina ny hividianana bonbon ny mpianatra mba isotroana ilay tambavy. Ireny ve no lahara-pahamehana? Betsaka ny sekoly izay tsy misy rindrina no tsy misy tafo any ambanivohitra any, ka vola be 8 miliara no everina fa hividianana bonbon fotsiny. Mbola iny ihany aloha no hita sy niseho amin'izao, fa mbola betsaka ny fitantanana tsy mazava any mbola tsy miseho. Ahoana ny momba ireo katikatara maro be ireo? Firy amin'ireny no nifaina ary firy amin'ireny no novidiana? Hatramin'izao dia mbola tsy nahitana fanazavana ireny. Miandry ny mangarahara trany ny vahoaka. Aza gaga raha tsy misy intsony ny fampitokisana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka izay entina. Ny fehiny dia izao, mba ataovy lahara-pahamehana reny sosialim-bahoaka. Mitovy aminareo ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra te hankalaza ny fetiny reny ary te hifaly miaraka amin'ny reny teraka azy, saingy tsy afa-manoatra ny ankamarony noho ny fahasahiranana. Ny afatra apetrako aminareo tokantrano rehetra, indrindra ireo izay mahatsiaro fangirifirina noho ny fahasahiranana, dia aza kivy fa mbola ho avy ny maraina izay hitondra fahasoavana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Mahatsiaro manokana anareo ny mpiray tanindrazana ary miarahaba sy mirary soa ho an'ireny malagasy tsy ankanavaka rehetra amin'izao fetin'ireny izao. Ahoana marina?